Hery fiarovana sy filaminana na FDS lavo ireo dahalo roa lahy izay namono ka nahafaty ny ben'ny tanàna ny Mangataboangy tamin'ity herinandro ity araky ny vaovao izay voaray avy any an-toerana hatrany. Midika izany fa tena miezaka mafy ny mpitandro ny filaminana mba hamongotra hatramin'ny fakany ireo izay nahavanondoza ka nahafaty an'ity ben'ny tanàna ny Mangataboangy ity. Ka nipitsipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika ato anatin'ity video ity ka manasasika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video izay lefa nahito isan'andro. Tsy ampedela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miarahaba hono namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha izay nahafaty any ben'ny tanàna ny Mangataboangy no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha horesantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Haratsindalana izay mampitohy any Bialanana amin'iny Antsohihiny toy izao ny akantony sy ny fenitry ny lalam-pirenena faharaiky amin'ny 30 izay mampitohy ny distrikany Antsohihy sy Bialanana lalana mirefy 100 km mahery kely eo. Efa misy orinasa lehibe vatsina vola be manamboatra ity lalana ity mandritra ny 3 taona kanefa mbola izao ihany no hiainan'ny vahoaka sy ny mpampiasa iny lalana iny isan'andro. Adiny 420 ora izay eo amin'ny sarandalana 5,000 ariary eo no hanaovan'ny fiara tsy mataho-dalana izay manao fitateram-bahoaka amin'ity zotra ity. Sahirana ny vahoaka amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana ateraky ny haratsin-dalana. Mangina tsy andrenesam-peo ny solombavambahoaka manoloana ireo olana maro sy edrain'ny vahoaka. Ny sasany moa varina miady seza kanefa ny karaman'ny mpiasa eo anivon'ny komina rehefa tsy voalohan'ny ben'ny tanàna voafidim-bahoaka raha teo izay nalefa any am-ponja Marofoto Mahajanga tamin'ity herinandro ity. Izany no zava-misy any an-toerana asa mba ahoana no mety ho fiafaran'izy ity sa izany ilay fampandrosoana nampanantenaina. Io ny fanontaniana izay apetraky ny vahoaka ny Bialanana sy ny manodidina iny amin'izao fotoana izao ka ho arantsika eto no mety ho tohiny ity asa fanamboaran-dalana RN 31A ity. Noho ny hamafy ny rotsakorana indray amin'izao fotoana izao any Saint-Augustin Toliara faharoa tondraka ny rano betsaka ny trano rava maro ny verifananana vokatry ny rivodoza honde izay amin'izao fotoana izao ka dia manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery ny zava-misy eny fotony indrindraindrindra fa ho an'ireo izay traboina noho ny izay rotsakorana nateraky ny rivodoza izay fa tena mahatsiaro sahirana sy mijaly ireo vahoaka any an-toerana amin'izao fotoana izao noho ny fiakarany izay rano izay tsy misy toa azy izay. Mpitarika sendika roa niakatra fitsarana ambony tamin'iny andro maliny. Niakatra fitsarana ambony tamin'iny andro maliny ireo mpitarika sendikaly roa lahy tsy iza moa izay fa atoa Barson Rakotomanga sekretera-panjakana jeneraly ny randrana sendikaly sy ny filohan'ny CSCS Antananarivo andriamatoa Chambre Grégoire Ravelonurine. Tsy hivina fa noelohina 3 volana sazy mihantona izy roa lahy rehefa nolazaina fa ny antso ny miaramila hikomy araky ny voalaza hatrany ka izay no antony izao fiakarana fitsarana izao araky ny vaovao izay miparitaka amin'izao fotoana izao ka dia ho arantsika eto no mety ho tohin'ity fiakaran'izy ireo fitsarana ity noho izay raha politika izay mafana amin'izao ankehitriny izao izay. Fitondram-panjakana amin'izao ankehitriny izao miantehitra amin'ireo mpamatsy vola mahazatra ihany. Nisaotra manokana ny banky iraisam-pirenena amin'ny fiarah-miasa sy fanohanana any Madagasikara andriamatoa filoha tamin'iny andro ny afako maliny. Madagasikara tsy maintsy mandroso miaraka amin'ireo mpiarahamonina antoka teknika sy arabola hoy izy ary misaotra ny banky iraisam-pirenena.
mazava tsara zany nyresaka eto aloha fa dia tena mbola miantesitra amin'ireo mpambatsy vola mahazatra ny fanjakana malagasy amin'ny fampandrosoana any Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Ankaramena ambalavao nitaraina ny mpivarotra maro amin'ny fomba ratsy ny ity tovolahy izay voaraika amby 20 taona monja ity. Milaza ho zandary mpianadraharaha na stagiaire izy ka mitrosa toka sy mihinana sakafo izay laniny izy kanefa tsy mandoa vola na ny ariary aza fa mihebohebo ho zandary araky ny nambarany atrany. Nosamborina ny talata 12 febroary 2024 tao Ankaramena commune Ambalavao izy. Ny fanadihadina natao no nahafantarana fa tsy zandary fampamboly no asany avy any andrefantsena ihosy no tena fiaviny ka noho izay melimelo hatrany isika any ambanivohitrany fa ny ratsy kely lalana ary maro no misandoka andraikitra sy misandoka an'izay anaramboninahitra isan-karazany izay mba hoentina misoloky ny vahoaka any ambanivohitrany. Tsara ihany mampafantatra fa mampigadra ary helohny lalàna izany misandoka zavatra tahaka an'ity nataon'ny tovolahy ity ka dia andrasantsika eto no mety ho toy n'ity raharaha ity. Penjy Randrianarsoa izay ben'ny tanàna ny Ivato indray narary kely tahaka ny ben'ny tanàna ny fiaram-pakafako teto Ivato dia nisy fahatarana ny fandraofana izany. Efa vita io dia mizotra tsara aloha hatreto ny fanadiovana ny asa fanamboarana ny lalankely kosa mitohy eny foana ho izy hatrany. Apetraka hatrany ny fanampy fa tsy maintsy hamirapiratra Ivato ary hahazo ny asa tandrify azy avy ny isam-pokotany. Midika izany fa tena manao ny asany ity ben'ny tanàna izay voafidy teny Ivato ity amin'izao fotoana izao. Andao amin'izay ho resantsika no mahakasika ny tohiny raharahany Mangataboangy izay fantatra amin'izao fotoana izao fa misy ireo jolahy roalahy izay lavony balany mpitandron'ny filaminana. Toy ny hetsika fampandriam-pahalemana nataon'ireo mpitandron'ny filaminana ka nahitana ny fandraisana anjara n'ireo miaramila teo anivon'ny farim-piarovana sy ny filaminana tsy afajavona ny zandarmeriam-pirenena sy ny polisy-pirenena tany an-toerana. Dia lavo ireo dahalo roalahy izay anisany nandray anjara ka nahafaty ny ben'ny tanàna ny Mangataboangy tany amin'ny distrikany Ambatofinandrahana iny herinandro lasa izay no niseho ity tranga tany amin'izay distrikany Ambatofinandrahana izay. Ireto dahalo voatifitra ireto dia nitazona ny fitaovam-piadina mahery vaika iray na fizida so sy ny boîte chargeur iray miaraka amin'ny bala miisa 3 sy ny basimborona iray izay fizida esasy hita tao amin'ny commune Ambonivohitra Itremo distrikany Ambatofinandrahana izay nasahy nanositra ka niteraka fifandonana tamin'ireo hery fiarovana sy ny filaminana na force de défense et sécurité FDS. Mitohy hatrany ny hetsika fampandriam-pahalemana sy ny fitadiavana ireo olon-dratsy izay nahavandoza any amin'ny distrikany Ambatofinandrahana iny ataon'ireo mpitandron'ny filaminana miaraka ireo. Izao tokoa ny tonga amin'ilay fitenenana manao hoe ny firaisan-kina no hery. Ny mpitandron'ny filaminana dia mbola manantena ireo tsara sitrapo hanome azy ireo ny loharanom-baovao marina hoentina manafoana ny asan'olon-dratsy any amin'iny toerana iny ary indrindra fa amin'ny Madagasikara iray manontolo mo dia mangataka ny fiarah-miasa amin'olon-drehetra ny mpitandron'ny filaminana mba tonga ny Madagasikara mandro fahalemana ary ny vahoaka ao anatiny mba hiaina am-pilaminana izay. Izay moa no masaka azonareo taran'ity video ity tompo klasy tomoko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza diny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video izay lefa nahita isan'andro. Tompo klasy tomoko vavy mankasitraka dia mirary soa.